Bois de Rose 7 milliards dollars miroso ny fampidiniana mahakasika an'izay Bois de Rose ny Madagasikara izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka azy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Bois de Rose ny Madagasikara no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Sakoroka tao Tamatavy nitrangana korontana teo amin'ny faritra ny Balance Tanandava Toamasina taoriny ny fikasana hanesorana ireo mponina amin'ny taniny tsy nanaiky izany izy ireo ka nitaky ny fionana mivantana amin'ny ben'ny tanàna. Araka ny vaovao voaray anefa dia tsy tonga tany ny ben'ny tanàna fampiasan'ny commune no nandray anjara ka vao maika nampiakatra nahatezeran'ny olona tao anatin'izay sakoroka izay hatrany nitarika amin'ny fanimbanana ny fananana izany ka nisombain'olona ny moto noho ny hatezerana ary tabaka tanteraka ny famoivizana amin'ilay lalana nandritra izay sakoroka izay ka miandry ny fanazavana sy ny fivoarany toedra raha rehetra manoloana ity sakoroka tao Toamasina ity isika amin'izao ankehitriny izao. FFKM indray miantso ny fihavanana sy ny firaisan-kina hanavotana ny firenena. Tadidin-doza ny fihavanana eto amin'ny firenena hoy ny FFKM noho ireo fiantsina sy kabary izay mampisaraka miparitaka entam-pajotran-tserasera sy ny hainao manjery. Raha tsy mitoetra ny fihavanana sy ny firaisan-kina dia tsisy fanorenana maharitra izany. Nanentana ny rehetra izy ireo mba hiverina amin'ny fahamarinana sy ny fanajana amin'ny fanehoan-kevitra. Notsindrin'izy ireo ihany koa fa heloka manoloana ny vahoaka ny fanodikodinana ny harem-pirenena indrindra ao anatin'ny fahantrana lalina izay ianany vahoaka maro amin'izao ankehitriny izao. Marina FFKM fa mbola marary ny firenena ka mila fanarenana lalina. Ho fanatanterana izany dia hisy ny fihonam-be izay atao Antananarivo ny 20 ka hatramin'ny 20 Mey ho avy izao handinihana ny vahaolana ho an'ny firenena izay ho taritiny FFKM ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana ny fanavaozana izao. Fanafihan Jolahy teny Ambohidahy indray voasambotra ireo tompon'antoka nahiditra ponjavonjo maika ny alakamisy 3 Aprila hariva teo ireo miaramila sy sivily izay voarorohy tamin'ilay fandrombana vola teny Ambohidahy teny nentina tamin'ny fiara sprinter ny azo an-tsiafa ireo lehilahy ireo narahana fiara 4x4 roa any Zandaro teo aloha sy aorina ho fanamafisana ny fiarovana. Ny vehivavy kosa dia nalefa eny an-tanimora tsy ivona fa efa tanterina teto amintsika ny tsiprian'izay vaovao mahakasika ny fanafiana izay niseho teny Ambohidahy izany. Ny amin'ny diplôma fosika indray olona 20 no nahiditra ponja vonjomaika eny an-tanimora eny izay voarorohy amin'ny raharaha diplôma hosoka mifandraika amin'ny APMF. Araka ny vaovao voaray efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra ka nahatonga izao fandraisana andraikitra izao. Mbola mitohy ny fanadihadiana hahafantarana ny tena tambazotra sy ireo mety ho voakasika amin'ity raharaha ity. Raharaham-panjakana saripady ity ka antenainany sy ny fanadiovana sy ny fanamafisana ny fitsipika hisoroana ny tranga mitovy amin'izao izay niseho teny amin'ny APMF izao. Befotaka avaratra indray bureau miaratsy any befotaka avaratrany tsy mila fanazavana lava kory ity sary ity fa efa miteny ho azy. Bureau commune befotaka avaratra district Analalava toeram-piasam-bahoaka tokony ho mendrika sy manaja zany olom-pirenena nefa lasa trano simba maloto ary tsy voakarakara rindrina feno loto sy ny bombongoly varavarana vaky sy miolokoloka manambara mazava ny tsy firarahina. Eto ny tokony handraisana ny vahoaka, eto ny asany mpitantana ankaiky indrindra ny mponina saingy ny hita dia ny tsy fampiny fikarakarana sy ny fahatsapana andraikitra. Raha toaka ny bureau iasan'izy ireo aza tsy voalamina ahoana ny hanantenana ny fitantanana madio sy mahomby ho an'ny commune. Ino fantaniana izay napetraky ny olona izay mpanarabavao manoloana n'ity haratsy ny bureau commune any befotaka avaratra ity. Mampimetra-pantaniana lehibe ity toejavatra ity, aiza ny teti-bola fanamboarana, aiza ny laram-pahamehana sa efa zatra mijery fotsiny ny fahasimbany ny fananam-bahoaka. Io ny fantaniana izay napetraky ny olona any befotaka avaratrany. Vitany hoe manala baraka ny fitondrena eo an-toerana izao fa mampiseho ihany koa ny tsy fanajana ny vahoaka. Mendrika bureau madio sy azo antoka ny mponina fa tsy trano efa mitovy amin'ny izao hitantsika amin'ny sary izao. Fotoana izao tsy anginana intsony
sary fotsiny ity fampirofiny tsy fambiazana ny fitantanana ka mila mihetsika mila fanovana fa tsy mampanantena foana isaky ny mihetsika izao nefa tsy tanteraka akory. Andao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika an'ilay bois de rose 7 milliards dollars ary miroso ny fampidiniana amin'izao fotoana izao. Tany an-talahana anisan'ny fihaonan'ny filohan'ny kolonely Mikael Ranieriana tamin'ny vahoaka 9 aprily 2024 dia niverina teo anivony ady hevitra ny raharaha mahakasika ny bois de rose. Nambaran'ny filoha fa efa miroso ny ezaka hanavotana sy hivarotana ireo hazo sarobidy izay efa tapaka sy voatahiry tombanana hatramin'ny 7 milliards dollars ny vola azo amin'izany. Efa misy sahady ny fampidinihana amin'ny CTS iarahana amin'ny ministera tontolo iainana mba hahazoana alalana ara-dalàna sy ahafahana manatanteraka izany amin'ny fomba mangarahara. Raha tanteraka dia mety ho loharan'ny-mbola goavana ho an'ny firenena ity tetikasa ity saingy mbola miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy fepetra irasan'ny firenena izany rehetra izany. Midika izany fa tena manan-karenina ny Madagasikara satria manana bois de rose izay mitetina 7 milliards de dollars be izao izay efa tapaka amin'izao ankehitriny izao ary raha toa ka lafo avokoa izany rehetra izany dia tombony lehibe ho an'ny Madagasikara raha toa ka mangarahara tanteraka ny fitantanana an'izay vola azo avy amin'ny bois de rose izay efa tapaka izany. Tena voapirofo fa manan-karenina araka izany Madagasikara na ny harena an-dranomasina na ny harena an-tanety eny na ny harena an-kibon'ny tany aza dia nanan'i Madagasikara avokoa izany rehetra izany. Fa ny mahagaga sy mahatalanjona ihany ary mbola fantanena mipetraka foana mandrakariva ny amin'ny hoe Madagasikara nosy manan-karena nefa ny vahoaka ao aminy lasa mahantra fadilanovana ary any amin'ny farany eran-tany izany Madagasikara zany raha eo filaharan'ny firenena izay tena mahantra maneran-tany. Inona ny tokony azovaina ary inona ny tokony atao ao anatin'izany rehetra izany mba tonga an'izany Madagasikara zany mba hiala ao anatin'izay fahatrany lalina izay raha toa ka migoka sy miaina amin'ireo harena izay ananany Madagasikara izany ataoko fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny listra n'ireo firenena izay mahantra indrindra eran-tany izay izany Madagasikara izany. Manan-karena i Madagasikara fa mahantra olo-manga raha toa ka izany rehetra izany no fakafakaina sy dinihana lalina hatramin'izay nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena mandraky tiany androany. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra manaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.